miroso makany amin'ny fanamparam-pahefana amin'ny fitondrana ankehitriny hoy nisy olo-mavam-bahoaka avy eo anivo ny antoko timiny. Fifidianana kominaly tsy mbola fantatra mazavatra amin'izao ny anatanterahina azy. Hepatita 3 isanjaton'ny malagasy no mitondra ny tsimikaretina. Vambiny folo sy roa arivo tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao ary manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Amin'ity voalohany volana Aogositra ity dia andro manandanja, daty manandanja ho an'ny firenena Suisse satria dia fetim-pirenena izy ireo izany. Tahaka ny efa mahazatra isan-taona dia nahazo fanasana ary anisan'ny tonga niatrika ny lanonana fanamariana ny fetim-pirenena Suisse ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara tamin'ity niany ity teny amin'ny fiobeny ambasady eny Ambohibao. Niaraka tamin'ny ihany koa moa ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Laura Valomanana. Nambaran'Andriamatoa Marc Ravalomanana fa voalohany amin'ny fanajana ny demokrasia eran-tany i Suisse ary noararaotiny izao fanasana izao ny fampidiniana hatrany amin'ireo ny fampidiniana tamin'ireo teknisiana sy ny tompona andraikitra ao amin'ny masovion'ny Suisse eto Madagasikara momba ny traikefa ampiarana izany lalàna mifeny antoko mpanohatra izany. No mafisy ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara ihany koa fa tsy tokony ovaina ny lalàna mifeny mpanohitra izay efa nikeny ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa ny didy fampiarana aza no tokony havoaka ny fitondrana ankehitriny. Tsy anaiky ny hanovana ny voarakitra io lalàna momba ny mpanohitra io ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara satria fa nitsakitsahana ny demokrasia eto Madagasikara izany ho iatrany ny tenany. Tsy voatery ho mpandrava na mpanongana akory rehefa mijoro mpanohitra fa ny hoarifanina ho an'ny mpitondra aza no antony ijoroan'ny antoko tiako Madagasikara ho eo amin'izany toerany mpanohitra izany. Etsy ankilany tokony hanaja ny lalàna ny mpitondra manoloana ny fanatanterahana sy ny fiatrehana ny fifidianana ho ben'ny tanàna izay miteraka resabe amin'izao fotoana ho iatrany ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana nandritra izay fotoana fanamariana ny fetim-pirenena Suisse izay. Tsara moa ny mampatsiahy fa efa antaona maro no niarahan'ny firenena Suisse niasa tamin'ny firenena malagasy ary saika misandrahaka eo amin'ny sehatra maro samihafa ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Anisan'izany ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny fambolena sy ny fiompiana, eo ihany koa ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ary anisan'ny miara-mirona miaraka amin'ny vondrona Europeana ihany koa i Suisse amin'ny fanampiana sy ny famatsimbolan'ny Madagasikara toy ireny nisy eo tamin'ny fotoana ny fifidianana ireny. Fa eo amin'izay resaka politika izay dia naneho hevitra ihany koa ny olo-bavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Latsimbazafa fa miroso mankany amin'ny jadona ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Nambarany fa mitady izay lalàna metimety aminy ny mpitondra sy ireo manodidina azy ary izay ihany koa no ampiarin'izy ireo. Rina Rabe Mananjara, Erzora Joanarfony. Magaga ny fomba fitantanandrara eto amin'ny firenena araka ny nambara ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko tiako Madagasikara izay voafidy tao amin'ny distrika ny Atsimon-drano Alay Ratsimbazafa fanaparam-pahefana fanaovana didy-jadona no hita taratra eto amintsika ankehitriny hoy izy. Iaraha mahafantatra tokoa mantsy fa lalàna mbola tsy niatra na nampiarina akory no efa hitan'ny fitondrana lesoka sahady ka hitadiavana hevitra ho kitihana izay amorina tsy ara-potoana ny ateny merandolona sy ny ateny meram-pirenena. Araky ny fahafantarana azy ao anivon'ny hoe tany demokratika sy tany tan-dalàna dia raha misy ny lalàna anankiray dia tokony ezahana aloha ny mampiatra an'iny. Fa ilay lalàna izay misy amin'izao fotoana izao ny 2011-013 dia lalàna mbola tsy niatra akory teto Madagasikara nefa dia heverina sady indray ny fikitihana azy. Izay no isarianay ny sainy maro hoe misy indray ny kajikajy politika ny ikitihana an'izany lalàna izany. Izany indrindra no ijoroanay amin'izao fotoana izao ny hoe izay lalàna metimety amin'ny mpitondra ve zany mety ny eto amin'ny tany sy ny firenena
ka aleonay dian'izao dia mitarika ny sainy maro raha sanatry ka misy ny fiovana mahakasika ny lalàna zay efa lanitra eny anivon'ny anteny miram-pirenena ary efa nakatoavy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana dia ataoko angamba fa ny fampiarana an'izany farak'izay aingana no tokony imasona amin'izao fotoan'izao. Fa amin'ny mahabeny ny tanàna teo aloha ity solombavamboaka ity dia nanao ny heviny momba ny fanemorana ny daty ny fifidianana ho ben'ny tanàna ihany koa ny tenany. Eo ihany izay le hoe tsy fanarahana lalàna zay eto amintsika. Efa fantatritsika volana maro talohan'izao fa ho tapitra amin'ny 12 volana septambra amin'ny feptaona iasany ireo ben'ny tanàna ireo. Maninona no tsy nomanina mialoha zay lafi ny fandaminana rehetra na dia nanao ny atao hoe tetiandro ara ny senia dia nininy gouvernemanta tsy pahany zany ka namoahany ray amin'ny hoe fiemorana an'izany fifidianana ben'ny tanàna zany. Hita sy tsapa zany amin'izao fotoan'izao fa tsy mahaleo tena ny senia eto Madagasikara. Ahina dia ahina ny didi-jadona eto amin'ny tany sy ny firenena. Nanamafy moa ity solombavamboaka ity fa hijoro hatrany ny solombavamboaka tiako Madagasikara mba hisin'ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny firenena araka ny tokony ho izy sy ampahamarinana ny tompontsoan'ny vahoaka malagasy no hijoroany tiako Madagasikara hatrany araka ny nambarany. Fa nanao heviny ihany koa ny mpanao politika, ny antoko politika ao anatin'ny vamina ny vahoaka miray tamin'ity androany ity manoloana ny fikitiana ny lalàna mifehy mpanohitra izay ho atao eny anivony anteny Merarotonta amin'ny 12 ny volana Aogositra ho avy izao. Nambarany vami fa fikitiana ny lalam-pandrenana ankolaka no ataony mpitondra amin'izany fandiniana ny lalàna mifehy mpanohitra izany ary be katsikajy politika loatra ny fitondrana ankehitriny ka tsy mijery izay tena mahasony vahoaka. Noro fitiavana sy erizora Jonarvon no mitatitra ny vaovao. Kajikajy politika bevava no ataony fitondranany amin'ny fampiantsoana indray ny parlementera ny 12 ny volana Aogositra izao, hoy ny avy amin'ny antoko vamina ny vahoaka miray. Taratra tanteraka fa tsy mikatsaka fa tsy ny tombontsoa ny antoko sy ny mpiaradia aminy ny fitondrana ankehitriny ka mikotrika sy mitady irika ny anjakana tokana eto amin'ny firenena mba ahafahany manao izay tiany atao amin'ny tany sy ny firenena. Mpitondra tsy manaja ny lalàna no misy eto Madagasikara raha ny nambaran'izy ireo. Tokony le décret d'application no avoaka fa tsy andany fotoana amin'ny resaka fivoriana izany intsony. Mikitika koa an'le resaka lalàna momba mpanoerana dia miteny hoe fikitiana ny lalam-panorenana. Le lalam-panorenana nefa ny mazava be fa nalany nanaovana serment ary nandehana amin'ny fifidianana rehetrarehetra nisy teo. Mazava be ambadika politika misy fa fanao politika mihitsy any tsy mety eto. Ny tanany efa zatra mitsotra tsy afaka mibokana intsony. Zavatra niaina tamin'ny resaka alatra dia mpangalatra foana izy izay ny dikany. Nambarany ity mpanao politika ity fa ny mpitondra no modely eto amin'ny firenena. Tsy mahagaga araka izany ho izy raha manjaka ny fandriam-pahalemana ary miamahantra ny vahoaka malagasy. Tsy ny asony vahoaka mantsy no kendren'ny mpitondra fa ny asony antoko misy azy. Manomboka miroso amin'ny jadona i Madagasikara raha toka efa hita miharihary ny fanaparam-pahefana. Fa tsy mbola nisy hatramin'izao ny fotoana mazava izay nambara fa anatanterahana ny fifidianana communal sy ny fifidianana munisipaly. Ho tanterahana amin'ny fotoana mahamety azy ary ao anatin'ny fotoana tsy mbola voafaritra izany fifidianana izany. Izay no nambarany avy eo anivon'ny ministeran'ny atitany. Porofo izao fa tsy misy fahamatorana ny eo amin'ity fitondrana ankehitriny ity. Jessica Miray. Ny 20 ny volana Oktobra izao no tetiandro navoaka ny seni anatanterahina ny fifidianana communal sy munisipaly. Ny 20 ny volana Septambra izao araka izany no mifarana ny feptom-piasany ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsainy. Saingy hatreto tsy mbola nankatoavany fa efa nampanatanteraka ny tetiandro izay navoaka ny seni. Raha araka ny lalàna fehizoro mifehy ny fifidianana nefa dia antsoina 70 andro mialoha ny datin'ny fifidianana mpifidy. Izany hoe tokony ho tanterahina ny faran'ny volana Jolay teo, saingy tsy nisy izany. Marika izany fa mikasa anemotra mangingina ary amin'ny fotoana tsy voafetra ny fifidianana ny fitondram-panjakana. Raha ny fanazavana any mba nomeny ministeran'ny atitany anemorana ny fifidianana
dia anavao tanteraka ny tahirikevitra ny anivon'ny komina ny fanjakany. Mety hisy mihitsy aza ny fanisana indray ny mponina. Fanazavana noentin'ny ministera ny antany ihany koa ny hisy ny fanavaozana ny lisym-pifidianana. Ny voalohany volana Desambra ka hatramin'ny 15 ny volana May taona 2024 no fepotona navoaka ny seni hanavaozana ny lisym-pifidianana. Raha miandro io fanavaozana io araka izany dia tsy hisy fifidianana raha tsy aorian'ny volana May 2024. Azo atao tsara nefa ny manitsy sy manavao ny lisym-pifidianana ka tsy manesika ny datin'ny fifidianana izay efa voatondro sy fantatra mialoha ao anatin'ny tetiandro navoaka ny seni. Marika izao fa tsy mazoto amin'ny anatanterahana ny fifidianana kominaly sy munisipaly amin'ny ity taona ity mihitsy ny fanjakana, fa misy ny ambadika politika toy ny fikasana ametraka PDS aorian'ny fepotona farany iasany ben'ny tanàna. Lalana roa tsy maintsy hiseho raha miemotra tokoa ny fifidianana. Dia voalohany, avelan'ny fanjakana manony asa ny ben'ny tanàna. Faharoa, manentry PDS izay tiany ny fanjakana eo amin'ny toerany ben'ny tanàna. Mahatratra hatramin'ny 570 nefa ny komina eto Madagasikara. Ity farany izay kasainy ny fitondrana mafy. Mifanepaka tanteraka amin'ny demokrasia ary mariky ny didijadona nefa ny fanendrena PDS. Eo amin'ny lafiny fahasalamagna dia 320 isanjato ny malagasy ankehitriny no mitondra ny tsimikaretina hepatita amin'izao fotoana izao. Any ambanivolo no tena betsaka tratran'izany ny mponina izay mahatratra any amin'ny 20 isanjato araka ny tatitra natao ny sampandraraha fikambanana maneran-tany momba ny fahasalamana. Edena Elia Mathieu Prince. Amin'ireo hepatita karazany 5 hita maneran-tany dia ny karazany 3 amin'ireo no hita eto Madagasikara dia ny hepatita A, B ary ny C. 320 isanjato ny malagasy no mitondra ity tsimikaretina ity ary ny hepatita B no tena manana tahambony indrindra. 5 isanjato ny mponina an-drenivohitra no fantatra ankehitriny fa mitondra ny tsimikaretina hepatita B ary ny 20 isanjato B izao ho an'ny mponina ambanivohitra. Noho ny tsy fahafantaran'ireo any ambanivohitra ny fisian'io aretina io sy ny fomba fisorohana izany no antony mampiakatra io tahambony io. Raha faingo 2 isanjato malagasy kosa no fantatra fa mitondra ny tsimikaretina hepatita C. Laharana fafito amin'ny aretina mahafaty haingana maneran-tany ny hepatita. Mahatratra 4 sy 1 tapitrisa isan-taona ireo maty n'ity tsimikaretina ity. Amin'izao fotoana izao anefa ny 10 isanjato ny olona voan'ny hepatita dia tsy mahalala akory ny fitondrany io tsimikaretina io. Ny hepatita A dia azo indrindra avy amin'ny sakafo na ny rano maloto, izany hoe misy ny virus tsimikaretina miteraka ny hepatita A noho ny fianaky ny loto ary indrindra ny tsy fitandremana mahakasika ny fanaovana pipi etsy aroa ary ny fikakazana etsy aroa. Ny hepatite B araka ny fanambara teo dia amin'ny alalan'ny rà, amin'ny alalan'ny firaisana ranofo ary amin'ny alalan'ny fitaovana zany izay misy rà tsy voadio, ohatra ny fitaovana entina mitsabo ny marary raha sanatr'izany tsy voadio ara-dalàna dia izay no mamindra. Ny hepatite C moa dia amin'ny alalan'ny rà ihany koa ny findrany ary indrindra ireo olona izay midoroka zava-mahadomelona amin'ny alalan'ny tsindrona no tena betsaka voan'io aretina io. Raha sanatrika mitranga ny fambarana aretina dia aleo manatona dokotera amin'ny toeram-pitsaboana. Hatreto dia ny hepatita A sy ny hepatita B irery ihany no mbola manana fanefitra hisorohana ny tsimikaretina. Ho an'ireo efa mitondra izany kosa dia misy ny fanafody afaka mitsabo ny aretina indrindra ny hepatita B izay efa mianaka sy manana tahambony amin'izao. Ny hepatita B moa zany efa misy ny fanefitra vaksiny, hepatite C mbola tsy misy ny fanefitra. Ny tsindrona anankiray amin'ny hepatita B dia manodidina eo amin'ny 2 alina eo, ny 2 ka hatramin'ny 3 alina eo ny tsindrona anankiray dia mila manao tsindrona anankitelo zany. Izany hoe tsindrona iray izao dia iray volana ao aoriana dia ny volana ao aoriana. Raha ohatra ka efa vola olona dia tsy ilaina intsony manao fanefitra fa fitsaboana zany no ilaina azy. Fa ny olona rehetra zany izay nafantatra voalohany indrindra mbola tsy nanao fanefitra mihitsy izy ary ny faharoa izay nanao fitiliana ka tsy misy ny tsimikaretina hepatite B dia tokony hanao ilay fanefitra tao. Mahatratra 5 tapitrisa ireo mitondra ity tsimikaretina ity maneran-tany araka ny tatitra navoaka ny fikambanana maneran-tany misahana ny fahasalamana
ary ny 700 tapitrisa amin'ireo no mitondra ny hepatita B. Nankalazaina ny 4 jolay teo ny andro maneran-tany iadina amin'ny hepatita. Nanamarika izany kosa isika teto Madagasikara ny voalohan'ny volana Aogositra. Lohahevitra nampisalorana ity andro ity ny hoe fongory ny hepatita. Eo amin'ny sehatry ny toe-karena dia ny distrikany Ambanja no anisan'ny tena malaza amin'ny vokatra kakao ary ny 20% ny vokatra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia avy eto Madagasikara avokoa no anisan'ny manondrana an'izany. Olona maro tantsaha sy mpamboly maro be amanalina no mivelona amin'ity asa kakao ity any anatin'ny distrikany Ambanja. Olana sedran'izy ireo anefa ny tsy fampian'ny velarantany ambolena sy ny fitaovana entina mamokatra izany kakao izany. Nory fitiavana no nagnao ny fanadihadiana makasika an'izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahirin'ny anaranary ny rina. Tantsaha manodidina ny 3 alina no mivelona amin'ny fambolena kakao ao amin'ny distrikany Ambanja ny Sambrano. Ny tsy fampiny velarantany volena, eo ihany koa ny tsy fampiny teknisiana tokony hanaramaso sy hanory lalana eo amin'ny resaka teknika mpambolena no olana ho an'ny tantsaha mamboly ny kakao any an-toerana. Ankoatra ny tsy fampiny fitaovana ho entina mamboly. Etsy andaniny, ny sehatra tsy miankina ihany amin'izao no fantatra fa manampy tosika betsaka ireo tantsaha amin'ny fambolena ny kakao. Tsy hita taratra mandray andraikitra ny fanjakana raha ny fanazavana. Tsara nefa ny manamarika fa anisan'ny vokatra mampidibola be indrindra eto an-toerana ny vokatra kakao ka tokony jerena akaiky. Mampiditra hatrany amin'ny 340 tapitrisa dolara isan-taona i Madagasikara eto an-toerana amin'ny fanondranana ny vokatra. Efa mahatratra 700 no ahondrana any ivelany avy any Sambrano ao amin'ny distrikany Ambanja. Nanomboka tamin'ny taona 724 no niroborobo ny vokatra kakao teto amintsika. Vokatra anisan'ny be mpitady indrindra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny karazana kakao criollo na safiotra ka any amin'ny faritra avaratry ny nosiny no tena ahitana azy. Mety ihany koa anefa ny fambolena azy any amin'ny faritra atsimo atsinanana malaza eo amin'ny voly dipoavatra, lavanila, jirofo. Tsara no mampafantatra fa tsy mila zezika ny fambolena kakao antony mampiavaka ny tsirony sy ny kalitaony. Raha tsy haivana ny taonjato 20 no nampidirin'ny mpanjanaka teto Madagasikara ny kakao. Mirongatra ny asa ratsy any amin'ny renivohitry Toamasina amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny endrika asan-dahalo maro samihafa toy ny fanendahana dia nisehoana famonoana olona hafahafa ihany koa tany amin'ity renivohitry ny Betsimisaraka ity. Tovolahy iray no hita faty izay efa tsy teo amin'ny intsony ny taovam-pananahany raha ny fanampim-baovao. Nory fitiavana sy tahiry ny anaranary ny rino. Manjaka ny vonolona ny Toamasina, tovolahy iray tokony 430 taona teo indray no hita ny fokon'olona maty ny tsarara tamin'ny tany atao akaiky ny tsangambato ny mahery fo atao tanambao faharoa. Ny olon-drehetra atao an-toerana amonjy asa vao maraina no nahitangrazana. Tsy ny andrela moa ireo olona sendra nahita ity razana ity fa nampandre avy hatrany ny polisy sy ny teo anivon'ny BMH ny commune. Akory ny ateran'izy ireo tao aorian'ny fizahana ny razana fa tsy tao amin'ilay niaramboina intsony ny filahiny. Mbola baraingo any pon'ny Toamasina moa ity vonolona mahatsiravina ity amin'izao. Miaya avokoa ny ankamaroan'ny ponina fa mety misy fandraisany amin'ny resaka halatra taova izao raha ny voalaza. Manoloana izany efa mandeha ny fikaroana sy ny fanadihadiana ireo navandoza. Raha ny fantatra, saika hita ao Toamasina avokoa ireo karazana tsy fandriam-pahalemana, ny vonolona, ny fandrobana, ny vakitrano, ny fanolanana. Manapirofo izany fa tsy hita taratra mitandro ny filaminana ny mpitandro ny filaminana. Andrasana araka izany ny toy ny raharaha ahafantarana ny tena marina. Mialohany andraisantsika vahiny satria dia manambahintsika boka eo dia misy ny vaovao eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena izay resahana ihany koa amin'ity androany ity. Nampahafantarina androany ny listra ofisialy n'ireo kandida hirotsaka ho fidiana ho filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra sy ny komity mpanatanteraka ihany koa. Ireo tao anatin'ny listra vonjimaika ihany raha ny fantatra no voatazona amin'izany listra ny kandida izany. Rina Rabe Mananjara, Erzora Jonarfundi.
ireo anarana tamin'ny listra vonjimaika navoaka ny comité de normalisation anivon'ny fédérationna malagasy ny baolina kitra ihany no notazoma ao anatin'ny listra ofisialy amin'ny kandida irotsaka ao filohan'ny fédérationna malagasy ny baolina kitra ireto avy izy ireo: Doda Andriamiasasoa, Raoul Arzaka Rabekoto, Abdillah Mohamad, Nepatraiky Rakotomamonjy, Ery Rasomarmaka. Akoatr'izay dia nolaviny comité de normalisation ny fangatahana nataony Raoul Arzaka Rabekoto mba anesorana tsy ho kandida any Doda Andriamiasasoa, Ery Rasomarmaka ary Nepatraiky Rakotomamonjy. Ho an'ireo kandida komity mpanatanteraka kosa dia voatazona avokoa ireo tao anatin'ny listra avonjimaika miisa 30 ary izy ireo ihany ny ao anatin'ny listra ofisialy navoaka androany. Raha pitso no tanterahana ny atsapaka ahafantarana ny laharan'ireo kandida ao anaty bileta tokana. Ny sabotsy 24 Aogositra 2024 no anatotsana ny fifidianana any Ifaty Toliara. Toy ny mahazatra isan-taona amin'izao fialan-tsasatra izao dia manao varoboba fitaovam-pianarana ny ato amin'ny shop avenir ANOSB eo ampitany assurance mama. Hita ho avokoa rehefa fitaovam-pianarana ilain'ny zanakao amin'ny kalitao isan-karazany toy ny cahier, stylo, gourde, crayon de couleur, cartable sy ny sisa marobe. Mivezivezy tsiny ianao fa tonga dia hita ho avokoa rehefa fitaovana ilain'ny zanakao any ampianarana. Raha mbola eto Antananarivo dia izy no mora indrindra. Prix de gros no amidy atsinjarany, tena fitonjovana indray aman-dren'ny mpianatra. Tsy vitan'izany fa manao déstockage vente promotionnel électroménagère toy ny télévision, subwoofer, congélateur, frigo, cocotte minute, rice cooker sa sy ny sisa. Za zany efa nitetitety tany Tsaralalàna na Alakely rehetra tany dia nampitovy prix dia hitako hoe aty no tsara, aty mora ny prix. Dia aty koa betsaka isafidianana. Dia izay no nahatonga ana hoe mividy aty. Izy aloha misy izay ilaina rehetra ato e. Ninona tadiavinao dia misy daholo ato hatramin'ny cartable rehetrarehetra zany misy daholo zany. Ie, hatreto aloha afapo aloha. Qualité any tsara ny anazy ka. Misy isafidianana mihitsy zany izay tianao mety daholo. Misy daholo aty. Fa tena tombony ho anao izay manjifa ato amin'ny shop avenir. Raha mividy roa alina dia mahazo tapakila tombola iray. Mety azona moto scooter, bicyclette VTT, robot mixeur, t-shirt, casquette. Lazat pesant tsy miala mainy, manao varoboba plastika ihany koa ny shop avenir toy ny seza, koveta, rehefa mety ho fitaovana plastika dia hita ao avokoa. Ie, manentana antsika rehetra zany andeha tsena aty amin'ny shop avenir, aty ANOSB pitan'ny assurance mama. Ato moa zany sady mora no misy isafidianana, misy rehetrarehetra, milatsaka noho ny rehetrarehetra mihitsy prix-any. Shop avenir, téléphone 033 45 115 81. Eo ampitany assurance mama ANOSB anelanelan'ny rond-point tsena sy ny pharmacie volanta. Araka ny fanambarantsika tany am-piandohany vaovao zao moa dia manambahiny atsika mity niany ity tsy iza izany fa ny délégué ny ben'ny tanàna eo amin'ny tany faefatra izay iresadresaka amintsika mahakasika indrindra an'ilay olana eo amin'ny fanamboarana ny tsena na ny bazary eny ANOSB. Tsy iza izany fa Andria miara-manana sy lofiny aina. Miaraba tompoko. Ieny ary miteraka resa be izy ity, misy ny hoe manakorontana eo amin'izay resaka fotodrafitrasa izay. Raha ny efa nampitaina ihany koa dia misy ny fampiatona n'ilay fanamboarana ny fotodrafitrasa afaka mitondra fanampanazavana misy kokoa ve ianao fantatry ny vahoaka ny manodidina an'io fanamboarana ny tsena io? Sotra tompoko, ny tsy resaka intsony, tsy amerina intsony izay efa voalaza ny tompona andraikitra voalohany eo amin'ny Antananarivo ny omaly kanefa na izany aza tsina ny milaza fa miteraka resabe tokoa io fananganana ny tsena eo ANOSB io. Raha ny tena izy anefa dia tsy tokony olana intsony izany, tsahatra ny asa amin'izao tsika miteny izao nefa dia mbola misy ireo
manakorotana amin'izao fotoana itenenantsika zao mbola misy korotana ao zany dia tokony andrainy andraikiny zany a ny eo anivon'ny tanàna ny eo anivon'ny préfet mikasika an'ireo mpanakorotana ireo ny mikasika ny tsena ny eo Anosy be zay atao eo amin'ny parking dia mazava ny mikasika an'izy io efa nisy ny fiaraha-midinika natao matoa ndroso amin'ny fananganana azy ny tanàn'Antananarivo ny ireo rehetra zay mihevitra fa mpivarotra nefa dia tsy mpivarotra eo amin'ny parking no natao le izy zany hoe faritra tsy dia nampiasaina intsony fa dia ahitana ireo faritra maloto dia ho fisorohana an'izay loto sy ty fiparitahan'ny aretan'izay no ny safidianana hoe tsara raha naovana tsena eto tsy avy amin'ny tanàn'Antananarivo ny aingy zay etaeta zay fa avy amin'ireo mpivarotra rehefa nentina teo anivon'ny tanàn'Antananarivo nefa zay dia nahatsapa ny tanàna fa azo atao tokoa no mamaly ny etaetan'ireto mpivarotra reto dia ny rosoana izay asa zay ny parking no tiako resahana manokana ny parking dia misy parking natao an'ny fiara lehibe izay mpitondra entana ao amin'ny tsenana Anosy be ary atsimo kokoa no misy azy io fa misy koa ty parking anankiray ty izay natao indrindra ho an'ireo mpividy sy mpanjifa ao amin'ny toerana io zany hoe tsy tokony ahitana fiara lehibe zany ao kanefa noho ny tsy fahampian'ny parking zany dia voatery ihany ireo mpampiasa ny parking ireo mpitantana ny parking ny tamma zany lapiditra camion lehibe ihany fiara vaventy ao amin'ny toerana io rehefa tena nojerena nefa ireo fiara vaventy zay tonga ao dia lasa mivarotra ny ataonao zany hoe tsy mampidina entana intsony izy makany anaty tsena fa ao anaty camion izy no mivarotra izany dia zavatra tsy tokony atao kanefa amin'ny mahasamy malagasy nisy any ny marimaritra iraisana teo amin'izareo izay fahatsapana ny tsy fahampian'ny tsena zay no natonga ny tanàn'Antananarivo nanaiky ny etaetan'ireo mpivarotra hoe ndao tokoa ary atao ihany n'ilay tsena na dia efa misy arany tsena ny tsena dia tsy ampy ny tsena n'Anosy be dia natao tsena mpamongady fa tsy mpaninjara noho izany zany ny fahatsapanan'izay hoe tsy tokony hisy mpanjinjara hivarotra ao anatin'ny tsena fa tokony ho an'ny mpamongady ao dia ao no miparitaka ao no mivoaka ny entana rehetra manerana ny Madagasikara manerana n'Antananarivo ireo mpaninjara ireo varotana ao anaty camion hatramin'ny vato ane zay tsisy fandraisany velively mihitsy amin'io parking io efa nahatratra zany ny tenako ary napiditra forera an'ilay camion izay tratra nanao an'izany zany ny zavatra misy eo mba hisian'ny filaminana hisian'ny firindran'ny asa mahakasika ny tsena no nandraisana izany fanapahan-kevitra sy namerenana hoe ampitomboana ny tsena zany mahakasika ny io ihany koa misy olona mivelona amin'izy io ireo le mpitantana ny parking ny tamma zany mahatsiaro voahelingelina zany zareo zao amin'izao fotoana satria tsy afaka manao ny fivelomana noho ireo mpanakorotana ary zay no anaovana antsoavo ho amin'izay tompona andraikitry ny filaminana voalohany mba handraina andraikiny satria dia olona mivelona amin'ny parking ihany koa ry zareo reo ka raha voahelingelina ny fitadiavany dia mahatsiaro zany koa zany tsika hoe tokony omena ny asany izy. Isarana ihany koa araka izany ny délégué ao amin'ny boriboritany faefatra nitondra n'izay fanazavana izay. Iny ihany koa tombokilay sy tomboko vavy nandesitsika mamarana ny vaovao amin'izao matinaly izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ao amintsika jiaby koa ny tenako amin'ny manaraka. Samy tsara tombokilay sy tomboko vavy.